Radio Don Bosco. Fotoanan'ny Tantara eto amin'ny RDB. Atolotry ny radio Don Bosco anareo anio ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Lolon-Jazakambana. Nosoratany Todisoa Jean-Yves na Yves Junior. Ho velomin'ny Rakoto, Faly, Sinaizy, Anjarliva, Vantsoa, Ony Miajanirina ary ny Ravo. Nandray fiosinana totosa, tovirazana mamonjy sy olosoa. Rato mbola tsy hitako foana. Samy efa ela ny tonga teto. Efa tamfiry. Iny fa tonga. Sarom-pisainy zany ra olona. Manahoana aloha malalaka e. Salama tsara. Inona kiny vaovao a? Tena tsara. Miandry ny sitraponao. Miaritra ny tena rehefa tiany efa tsy rarahina. Iza koa tsy tianao e, ha? Reto ro le gotenao afaranao teo e. Misaotra. Oay e, tena tsara be. Vola, fa inona mahalasa sainanao e, ha? Misy olana ve sa... Anka, manontany tena hoe mbola tia foana ve Rato? Tena tianao ary Vola. Zao, raha tsy tianao dia tsy namboraka amin'ny fitiavako taminao. Somantsy sanatrika ilozanao ary sendra ny sarotro tsika koa. Na koa hoe tsy ampoizinao. Tsy zany mantsy fa mino ary Rato fa hitompo ny fitiavanao azy sy ny fitiavako anao. Tsy ampozina ahoana koa ary, ha? Fa inona avy aloha zany teninao zany? Zao hoe tena tianao ary Rato a. Ary fantatrao fa ianao ny voaloham-pitiavako. Fa inona ary Vola ny tena tianao lazaina, ha? Efa ho ray aman-drenitsika izao Rato a. Mitoejaza. Efa mandray 3 volana izy izao. Tena faly a. Marina ve? Ie. Dia ahoana zany? Enoy aloha e. Tsy vitan'izany fa mbola akambana. Tany amin'ny dokotera afaka malina anao eko dia fantatra fa akambana. Imendrika Someva no vidiako anaran'izy roa kely. Dia tokony roso amin'ny raharaha tsika fa na dia hoe voadiondro fotsiny aza ange tsy maninona e. Sa tsy mety? Mety zay ka. Fa mbola resahantsika tsara momba an'izany e. Sady aleo amin'izay ndray aterina sao dia ariva aty ka. Ndao ary e. Sady efa misy bus iny. Velomy Rado. Velomy Vola. Mba tsy napozy koa resako volony. Be voka ho izy ary mbola akambana ihany koa. Tena vako ny lohako mandinika an'izany. Inona raha no ataoko? Ary fara zany ataoko aiza? Arina nefa izy efa vita ny fisehoana ary efa natateraka ny raharaha tsoatsy. Loloto fahariva ny andro e. Sa hoe ho any amin'ny fary alora nga andiany e. Mba ilay hevitra ihany koa.
ary zany mandondona amin'ny andro arivo izany. Savy raha matopana salamba andraso hoe voina. Salamy ry Velahy fa misy inona? Savy tsikily sao dia mampiditra lehilahy ato Zaho indray ianao ry fara sy ny filambana. Midiry eto ny teninao. Fantatro fa misy tianao ambara matoa tonga hariva be ohatran'io. Misy tokoa sady tena ratsy. Ratsy? Inona izany? Ka ny fanina nge zazo vola teo Efa fantatro hoe sady maimbo vola mihitsy koa. Aza tao an'izany. Hita fa izany sady inona koa moa ny arovanao azy eo Sa ve mbola ty azy ianao? Ka fa zao nilaza tamiko izy fa hoe mitoejaza amiko ary mbola kambana ihany koa. Bevoka? Zao n'izy rado tsy mila anao fatipatorany amin'izany zazakambana izany dia inona zao no navalinao azy? Sady tsy niana bevoka azy no ilaiko nataonao taminy fa nisaraka aminy. Ka tsy zany angilo zao ny resaka arifary fa ny loza dia izy mitaky ny anaovana vody ondry. Tena vaky ny lohako ry fara, tsy hitako izay atao. Tsy nieritreritra azo bevoka mihitsy nge. Izany ny lalany rehefa manao lohana angitiny tsy mieritreritra lohany anaovana zavatra. Io ihany no mahavoanao. Ka maninona moa raha esorina azy amin'ny fatina zazazazy izany dia vita misaraka tsy misy maratra amin'izay. Moramora aminao manala zaza. Ivola nge iny tsy anaiky an'izany io na dia ambanana amin'ny basy aza. Tiako tena lehilahy kanosa velona mihitsy. Raha tsy vitanao izany dia aleo za mihitsy no anao azy. Oke, tsiry fara. So dia anaonao foana any ry ty. Ka ianao tsy mazoto tsinona ka sa ao fa toro-kevitra ary ianao fa tsy maintsy vitanao nefa. Hoe ahoana? Zao ary. Inona koa ny tadiavin'rato mba mahagaga ihany. Raha mitady ahy izy dia aliona izy ny tonga ny an-trano. Ny androko ty manevokevoka be. Ahevitindrany. Izary izay. Angamba mbola matory. Izary. Iny efa taminy. Manao ny rato? Manao ny volako. Midiry Ia. Azafady efa mbola namatotra lika tary ambadika tary Fa inona ho any tadiavanao any ebakebakandro ty Midiry ary Ianao koa ty dia efa todina be riko. Ka tsy fombanao ne zao Andao aloha mandroso otrany Ao, mandroso dia mahazo ho toerana. Andraso aloha ary akazo sotrotsika fa tena mafana koa zany andro zany. Fa inona marina ary ny tadiavan-drato aleloha voina tsara itsy varavarakely itsy fa tsy laitra zany hafanana zany. Way, misy sary ity. Ndre fa iza koa ty vehivavy ty? To mbola tsy nampahafantariny rato nefa mba fanaony ihany manoro any namany vehivavy. Inona hoe sady soratra ato? Andriamanitro, inona no hitako hoe souvenir mahajanga rato sy fara fitiavana mandrakizay. Andray dia zao ve no ataonao arado hoe tsy nampoiziko. Azafady rehefa navelako rery tato ianao fa inona mampitomany ianao ry vola? Tsy misy fahalefaso ny resaka fa mihaino anao ahy Ka rehefa nandinika ny teninao ary vola dia aleo. Hoe ahoana? Hitanao moa fa mbola tsy miasa tsara ary ny enti-manana ihany koa tsy ampy. Aleo esoriny ty zazy ty mba tsy hampisy olana eo amintsika.
Indray rato, tena tsy nampoiziko. Dia afoinao zany reto zazy reto. Ary inona no antony ilanao ahy? Moa ve tianao fara? Hitako ange io sarinareo io e. Inona ary ty lazainao ty e? Sotroy aloha ty izy ity fa tena mafana be nge mifono zany e. Ao. Ary aza vao tsara aloha ny tianao teneniny e. Zao e. Teneny fotsiny ary efa tsy tianao tsony fa aza ny zanako no esorinao. Tsy manatsindreo. Ary tsy hitako tsony koa ny antony nahatongavako eto. Aza manao an'izao rery vola. Mba ikeo moa fangatahako e. Tsy rato ah. Tsy manatsiny io ka tsy tokony atao an'izany. Veloko ireo rehefa tsy vitanao. Ay, raha tsy mety ianao dia ampionono ny sainao fa tsy misy zaza aterako zany. Sady zao no lazaiko anao ry vola. Farany tiako. Ary aleo koa ianao mandeha any so marary eto ka ampanahirana eo. Lasa ianao veloma. Lasa e. Mbola isy atsiarovana ho any aoriana any. Mandeha anany e, sy mpefa lany mamy. Tsy misy zanakitsika zany keo. Lasa ao aleo aloha atsona amin'izay fa raha vita ny tetika. Allo, fara? Allo, vita ve? Vita ka. Ary efa noroahako izy. Tsara kosa zango, ary vereza faty any kiala tsy misy saina iny. Andalo any rehefa miravarariva e? Eny ary, mazotoa. Manjoa vola ry lanitro. Torana teny an-dalana hoana izy raha ny filazan'ny olona nanatitra azy taty. So aloha fa mbola tao fity nampandre hafa. Raha tsy zany angamba dia isaka lozako. Fa inona raha ny tena mahazo azy io? Ohatra ny reraka be mantsy sady tsy mahatsiaro tena. Nefa efa ho ato ny firy. Mamy koa ty mbola tsy tonga fonako. Andriamanitro, sitrano ireny mpanompo vavinao e. Rado aiza ianao e. Rado. Io fa mirediredy. Sady tsemboka be ange izy zany e. Ny zanako e. Aiza ny zanako? Sea. Aleo atsona ny dokotera ka. Dokotera! Aiza ary le dokotera teo? Ay, ino kay? Dokotera, mitelira be indray vola. Ay, andao jerena ary. Io mirediredy be io. Ikambane. Mama. Marary ahy e. Fonjere. Ao aloha fa tsondromoko amin'ity fampitoniny ity izy e. Fa inona ny mahazo azy io e? Zay. Zao ry voly aleo aloha tsika ikisaka kely eto. Fa misy olo tiany ve any aloha e? Efa nolazainy ahy ihany. Fa hoana? Ny sanatria ve? Tony io tsara aloha ny fonao e. Afa-jazy vola. Zany e. Marina ve dokotera? Eno ninana fanafody mahery vaika izy e. Raha ny zandroko aloha dia tsy hanana heritreritra ny hanafoanana ny zazy zany e. Fa mety nataon'olona zany. Tsy vitany voly zany e. Nefa dia zany ny valiny fitiliana natao aminy. Fa zao indray zao no tena sarotra aziko. Losinina indray zany? Podiky ny fanafody nohaniny ny tranonjanany dia voatery ny esorina tao e. Andray? Tena simba tanteraka ny zandriko dokotera. Tsia dia ahoana hozy izy tada sy neny raha mandre an'izany? Tanjao ny saina ry zoly e. Mbola andala-pitsaboana anketrika izao e. Fa Aiza zany? Aty amin'ny hopitaly re. Hopitaly? Ie. Fa naninona? Torana teny an-dalana ianao teo dia naterin'ny olona taty ka.
torana ary izay voatsaroako rato azarianao re aza manao an'io ianao ry vola tsy mety amin'ny fahasalamanao izany ty sotroa dia maka aina tsara fa reraka be ianao rehefa sitrany ianao dia miresaka tsara tsika velako aloha nareo fa mbola hijery marary atsy ahy tena mampalahelo vola zao dia tena potika tanteraka ny aminy. Enimbolana sahaty izay ny voahako ny hopitaly mitondrako ny mangity indrindra teo amin'ny fiainako. Raha tsy afa-jaza dia efa nanomana ny iterahako. Inona re ty kapoaka mangity endriko tiry Andriamanitra ny zanako. Indri ina mampalahelo anao oka moa izay ry vola mafy amiko izao ry zoly oka moa e navela ny olontiana ny zaza maty ny tena tsy afaka hiteraka tsony. Tsy misy antony havelomako tsony mafy mbola mitsabo angetsika mahireza mivavaka ankino amin'ny tombo tsy mahafoy ny fiainana misaotra kia tsy misy isorana re zany dia hono hiverina eny amin'ny boloko ve ianao io izao? Ie ka afaka no aiza re izao tsy miverina mody intsony ianao fa mijanona eto aminay manomboko izao ka sao dia tsy mety izany tsy hanahirana anareo eto ve? Tsy misy manahirana izany ry vola mamiko tsy sarotiny efa niresaka izay ary nanaika izy ny trano malalaka sady ianao mbola mitsabo koa ka sao dia sanatria maninina rery any ianao dia vao maika manahiranako aleo ianao mijanona eto e sady tsy efa ho vita koa ve io fianarana ao mpampivelona io e ie fanadinana ray sisa dia vita avokoa vita ny fianarako ary miandry ny fanendrena asa sisa ay tokoa moa tsara izany fa misy vaovao tsara be olazaiko aminao momba n'io asa io indrindra marina hoe dia inona izany? Eny efa niresahako tamin'ilay dokotera nitsabo anao iny fa hoe efa ho tapitra miteto n'ity ny fianaranao dia nanontaniako azy raha misy toerana ho anao dia nilaza izy fa hanao tolotra sa hampiditra sage femme mamitsy ry zareo ka asa raha tianao ny asa ao mety amiko izay fa za mbola tsy mahazo mihetsiketsika be ty izao no olana aza manary sady tsy efa ho vita koa ve ny traitement ataonao io amin'izay e rehefa salama tsara ianao dia miasa fa miomana tokoa aloha ianao haka ny valin'ny contrôle anao any amin'ny hopitaly za mantsy tsy afaka niaraka aminao fa hidera no anatitra anao any eny re vita ihany la ny fanambadiantsika toy ny hoe laingitsika roa mifampitaritarika etsy sy roa eno sambatra mananao sady mahay manambo tamby ka manao izay hata mananao koa ako inona koa moa mampivady zahay mihitsy ange nitiavako anao ty ry fary mahay mampifaly sady mivitako tsy vitan'iny volavola ratsy bika iny mety efa maty iny izay efa lany ny vitsika mba amin'ny taolany oy ianao tsy maty ange izy faly zany mipetraka any amin'ny zoko mivavy eny Andohalo eny fa taiza koa nalalana an'izany sa ve mbola miaraka nareo tandremo raty fa tsy misangy io ndray fara le mila vaniny zao re nisy naman'izay mifanena tamiko nilazan'izany sady do hoe nesorona tramotrano zany aloha zany ve sazazy izay ka vehivavy tsy mahay miaina tsy fantany ve fa manambady ty ataony rainy zanany aza manantena ny anana taranaka raha vola ny teny aloha le tetika avy aloha zany any fa makararento fotsiny ka hidina ny Tomasina raha pitso ry fara dia
eo amin'ny tapabolana eo andray rado de avelanao rereto aho ve sady tampoka be koa izy zany ka hitondray voandalana ary efa miverina avy any ianao eny ry ao fa hitondrako ianao izay zany tandremo sao de tsy mitondra eo fa matoko aiza moa zany no misy ny birao an'iny dokotera iny varavarana 5 ndraso aizary ahitoka Mansoa e manao anao dokotera salama tsara ary ndray mazotoera anare salama tsara ka fa mba saika aka ny valin'le contrôle iny ndraso hoe reto ary tsy misy atahorana ntsony ny fahasalamanao ka efa sitrana misaotra indrindra dokotera de tsy hiteraka ntsony ve dokotera tsy misy fitsapoana hafa ve mahireza ry vola mahazo to mivavaka fa tsy misy tsy vitan'Andriamanitra zany andray vita tanteraka ny momba tsy izy taranaka ntsony ary mbola very fa nambola velona tena mampalahelo ahy izy mba tianana sasany nefa tsy afaka ntsony no netraketraka ny sasany tianavitra azy aleo ngamba dokotera ody fa efa atoandro tia ny andro ary efa miandro eo zay dera izy zany chauffeuranay izy veloma dokotera andraso aloha alefaso mody izy fa ateriko ianao tianasanao hiara isakafo amiko any amin'ny resto raha mety aminao hiara isakafo aminao ka sao de tsy manahirana ary zany efa nomaniko zao fotoana zao mety aminao ve tsy maninona ary fa leo atsoko dera andeha de lasitsika allo dera tonga de midi fa zana sainy dokotera ny eo atoandro teneny zolo fa dokotera ihany no anaty trahandro rehefa aveo eny ary ok andao amizay ary tonga de midira fa za miafafy mbola mamerina fisaorana anao dokotera tamin'ny nataonao tsy misy tokony isaoranao zany fa asako ange mikarakara ny marary fa mba misy zavatra tiako anontaniananao raha tsy mahadiso raha sitraka moa zany ny amaly azy inona zany dokotera tonga de atao fotsiny hoe fidy aloha de vita fa tsy maninona ono tsy nihinana fanafodiny na hoe narary ve nao tamin'ny andro nidiranao hopitaly iny na talohan'io tsy tsy narary tsy naninona mihitsy faranody avy tany amin'ndrato de fanina tampoka de torana de teo ny farany tsaroko irato io no olo tiako namitaka fa tsy nisy zavatra nohaninao zany tany na hoe teny an-dalana azafady aloha fa ohatrany mamerina ny lasanao tsy maninona ka zany hoe meno jus fotsiny fanafana be koa tamin'izay nampisotroiny an'io satria za koa moa tsy embon-dranomasy tamin'io fotoana io teo ampahitana ny sarin'izy fara fofombadiny fofombadiny fa nga efa manana fofombady izy ka nataony kilalao sady mbola ny zanako koa ny finoiny ary ino ny lany vaniny tamiko mampalahelo zany angamba iny ziny no misy fanafody mahery azo atao izy zany angamba fa nitsaroko koa izy ny laza fa hoe tokony ho nesorona ny zaza raha te hiaraka aminy tsy nanaiky akatezitra izy sady namoaka vafa fa tsy misy zaza terako zany ony de ny vonoiny ny zanako mialatsiny arana mafotamandry efa tonga koa tsika tiako
tianao fa za ndre hanafatra ny sakafo antsika ary eny ary to fito mantsy aleo eto sady mba makakaiky varavarakely mangatsitsika tsara fa tsy vola be ry ary ny anahy be zato izy dia inona hono no ataony eto miandry an'iza say rado rado ary any tomasinako andraso mody ampiresana sady efa lalany mo tokoa to tsy fahiny amiko ty vehivavy ty sady manatona ty izany zay vo tadidiko tsy fara ve ty manao ny vola raha viana niteraka zato izy etiko moa efa tsy otsony ny trano zazako ny akiny vaovao sady mba teninao fa inona ny tadiavinao raha matoa tsy misy ka fa anambarany afatry radivadiko aminao aho hoe aza mieritreritra azy tsony fefa manambady ahy izy ary izy koa tsy mila vehivavy tsy aza hony taranaka sady vendrana ny tsy misy saina ohatranao tsy tia nalabaraka tena miaraka aminao ato lasa ianao mialeto ampianina ataonareo tsara rehefa matsapa-teny mbola aiza nanaovako tena raha mbola nikiry biby niaraka tamin'ny rado teo aza matahotra fa tsy kazikazy tsony ara tianao izay koa mifahendrena lasa fa tsy te handany lorano ty eto sady tsy afaka niteraka toy ny vehivavy rehetra foa fa iza koa ny vehivavy iny aky ifariny eny vadiny rado tonga nandatsa izy ary nandrara tsy kasikasika ny vadiny avelohany ry zany sady efa tonga koa ny sakafontsika misaotra tsy misaotra vetsaka dia zokory vola mihaino anao eniko tamin'izolo fa mpianatra ivoaka ho sazy fanao nre efa ela venareo ny fankalala efa ela be ka atray mahazo tomana aloha mahazo misaotra mpanamana tsy mifakafo zay efa trany amin'ny terminalina mihitsy raha vo vita io fianarana io dia oraisiko hiasany amin'ny hopitaly ianao mazoto vendrery vo tena mazoto be efa nilazainy solo tamiko momba nyzany asa zany ka zay zany zay fa dia miandry anao raharaha tsy mahazo aty misy fahasarotana hozy docteur Rolando nitondrako voaka dia tsy hananjanaka ohatry ny kiala vola koa ve ahy sanatry ny azy adalanako fa mbola manampitrotraka ihany koa ny nofoko tamin'ny Arliny nisy ankizy vavy nanakana ny diako ary nanontany aho hoe tsy maintsy ataonay ny valifatinay ny iray mitazona zavatra lava lela be dia ny iray mitazona vera misy rano finarany tikan'izany aleo aloha tsy lasaina amin'ny rato izany ka sao dia abe eritreritra azy any indray izany koa ve moa dia tokony hampiasa saina fatao mangina be izy izany ry fara kina moa nampiresaka eo za rery ny ato tsy misy sazy ilalaovana fa mba misy resaka tiako atao aminao zay fara resaka iny izany ry rado ka zao roa taona lasa zay no mivadyntsika nefa ianao ty mbola tsy ahitana mangirana ihany ny amin'ny terahanao ka so tokony mba ho karakaraina ny momba an'izany ka tsy efa tapitra ny tetezina avokoa ve ny toeram-pitsaboana rehetra eraky ty tapitany ety nandamoaka avokoa kina ny karakaraina etsony sa ve ianao ty fa mipika kely ka momba an'izay fitsabony izay indrindra no tiako lazaina aminao hoe ahoana nisy zalahy tao ampiasan'izay hoa nanorevitra hoe misy raha nga tena mahay izay hoe no mahay mitsabo mpitsabo mahay tsy rempitaiza olo reny ve zany azonao tsara ny kaikikaiky nambato lampy any misy azy somary ambanimbany vohatra l izy ka tsy lavitra be ve izy aloha dia tena lavitra fa tsy maintsy makantsika fa zahatra tsarobidy ange ny tadiavina ary fary eny izay aloha dia marina fa tena azonao antoka ve fa hananjanaka tsika raha miverina avy any
sao mantsy ho lany vola ihany nefa tsy ahitan'izay irintsika ko. Aza manahy ianao fa tsy misy atahorana izany jereo zao riserza fa nitady zazy iny dia iny izy iniko. Ka ny andron'olona very rado androny tena. Efa miteny aminao fotsiny ary fara hoe andao ho any dia ho hita eo ny vokany efa hitako nge misy n'le toerany fa hitanao tsara ve aloha misy an'izany olona izany dia iza ny anarany mombamomba azy. Zany rangahy atao hoe raha mahery zany hono ny anarany fa tena ikuizan'ny olona mihitsy ny fahaizany olona io nga tena mahay be hono izy. Eno afa aiza ary ianao zany ka zany mihitsy nge nitondrako anao any indray ariko dia oviana zany tsika no andeha. Allo amin'ny herinandro mbola hikarakara n'ity fiartisy izay mety ilaina any eny ary ny asa ihany aty tonga eto amin'ny hopitaly ihany efa maro ny tranga hitako tato. Ao no miteraka somatsara, ao no didiana fa ny mampalahelo dia ireo maty ao am-piterahana. Raha mba teto mantsy ny zanako efa nitaiza ohatr'izao dia izao ve no anjarako efa voalahatra ny tsy hiteraka omeo hery atombo fa mila ho kivy amin'ny fiainako. I vola tovariana be anao zany marary nga tsy manina ka mba lasa fotsiny saiko mieritreritra ny fiainako. Mila ho kivy sady mahatsiaro banga. tsy ahatsiaro banky zany tsondriry vola fa ahoana? Misy resaka tiako lazaina aminao raha sitraka ao ny haino resaka inona moa zay ry fidy? Zao hoe tsy fantatra ry vola na taitaitra ny akantonao ny fokony na hoe tena fity fa manana fitiavana anao vonona ny misy mila vonjy maika izany. Aleloha aho any dia afetoizana ny resaka. Miala tsindrindra dokotera efa vita avokoa reto netana rehetra fa andeha amin'izay tsika. Andao ary efa hitanao tsara fa toerana sao dia very antsika rado. Efa hitako tsara ho tamin'izay avy tany Tomasiny iny dia nanaty transifina tany Atsirabe izay sery avy dia nivily taty nijery an'ilay olona. Aya ihany aloha ny ahy fa raha sanatria ka tsy mahazo zaza fiantsika dia ahoana fa maninona mihitsy ianao ty tsy manam-pinono ary fara tokivy ambony ihany. Tsy kivy fa misy ireo milaza azo mahay mitsabo ireny nefa mila vola fotsiny fa tsy tena mahaiko. Volanao fotsiny tsifiny izay ny olana. Tonga eto amin'le tarantsika ka miomana tsara. Eto ve? Atao mampatahotra be izy izany. Jereny ilay trano fa simbasimba sy vakivaky ny rindriny matahotra rato ka. Inona ary ty kanosanosi ty ay ve ka mba mahalala matahotra ihany ianao ty. Izay ilay tsy tiako Zaho eto efa fatany tahotra mbo amezana ihany. Ndao hiditra fahita toy indray ny resaka ka. Midilina reo mivady reo to efa fantany rato fa efa ato sika to matahotra izany ka. Tsy efa niteneniko taminao ve fa mahay be ny olona hitondrako anao ato andao hiditra ka. Midilina reo mivady efa hanomboka ny raharatsika manahoana tompoko. Tena salama ka. Nareo zao no mila fanaraha maso tsara fa misy olana lehibe olana lehibe hoe tompoko? Ahoana no alalànao an'izany? Mbola tsy mahafantatra ve ianao ry kala fara? Fara? Raha mahery eny ety dia iny izany olan'izany tompoko. Henonareo tsara maniry ananjanaka nareo reo. Marina izany. Manginy ianao hoe enoy zao misy lolon-jazakely manalokaloka anareo roa reo. Lolon-jazakely hoe? Eno zazakely iza? Atsona hoe mendrika sy mevy izy ireo
ary manakana anao tsy hiteraka sady mifofony ianareo ihany-koka fofony anay loza zany rato eno a sao dia mba misy ifandraisany amin'ilay nofoko ary sao raha teo velona sy anana zazy nareo a dia arao tsara izay teniko ary aza misy adinoany eny tompoko ay dia inona avy ary zany zao aloha fahaza maimaiky ingahy akambana aloha ny tananareo eny tompoko zay dia mangina any anareo razambe ny poirana ndreto ny zafy sy ny mpandimby mitady zaza andova mitady dimy sy faraka mba apio izy roa misy fanahy ratsy manakana ny faniriny ka atoroiny hevitra tsara zahay zao izy mivady eny tompoko mitady ronono a tately a ary tokotsika ary farany a mijanona tia nareo anio ariva fa anao ny fombafomba sasatsasany tsika azonareo ve zany eny tompoko iverina any ambatolampy eny zany zay aloha dia miverina eto avy eo fa mila tonga eto aloha maty masoandro nareo a tena visana betsaka koa moa ny asandroany mila tsy ho araka mihitsy reto zao ny taratasy niteraka tamin'ny maraina dia reto ny tolakandro teo aleo aterina any amin'ny fito so ny avondreto so ihany aloha fa tsy garda ohatray fangatsotindriny mbola ato foana sa fa isy anatitra tena efa ody aho fa mbola mandamindamy mandreto taratasy reto ary mbola anatitra azy reto any amin'ny dokotera fity ay ve misy tsy mazavazava ingenareo sy dokotera reto aiza kosa kia tsy misy ninininy zany ny aminay kia zany andraso eto kia fa anatitra andreto taratasy reto dia moditsika avy eo dia aza elaka fa za mbola hividy loka ariva manso aive vola anatitra andreto taratasy reto aho fa efa vitako ny soninao sisa hoe efa azoko reto ka anga zay dokotera fa lasa kely raha-pitsondray inona ko ary tia maika ody ty mipetra aloka fa tia resaka kely aminao ange tadidinao ve le resantsika farany inka hoe ahoana moa zay fidy mody manadinondray zao ry vola tsapako tanteraka ny fijalianao tsy hoe sanatria mpitamberina ny lasanao fa naiza koa za mba niainany nanjoanao ka zany no atsapako ny zioganao io fa inona ny tianao lazaina dokotera tiana afaka anao ary vola tiany me fifaliana ho anao ihany koa raha tsorina moa zany dia zao hoe mitepy fitiavana anao ny foko ry vola sitraka ao ve ny amaly an'izany tia hoe enao eny vola mba valeo re ka so dia tsy mety zany dokotera vola tsy mety aminao ny hiaraka amiko tsy mino aho hoe mbola hisy ity indray ny fitiavana ary vola tsy mifidy zay antefany zany sady tsy mifidy kilema koa tianao tanteraka ary vola tampoka loatra amiko zany fidy ao fa hodiniako tsara momba n'izany zay aloha fa hody amin'izay aho fa ariva ny andro velo mifidy ao fa teriko aloha sady efa hody keo io rado fa maniny ianao no mikofokofoka sy tera-tsemboka be ohatran'io nanofo ratsy aho aty eo tsy mbola nanofo oatra izany mihitsy nofo ratsy inona kay hoe amintsika ody aveto dia ny fanina tamin'ny tovovavy kely roa mitomany teny an-dalana zany ve dia ahoana novonjentsika ary zareo dia nanontany hoe aiza ny ray aman-drenonareo ary inona no ataonareo eto
dia namaly nge nyray tamin'izy ireo hoe manaraka anareo zay sady anatanteraka ny valifatinay. Valifaty? Ary nanora tamin'ny sabatra lava lela be hono le zokony. Le zandriny kosa nanolotra vera misy rano teny an-tanany. Mitovy tamin'ny fokoa zany. Dia ahoana ny toy ny rano? Ka izy nanindrona antsy ino ny taitra tampoka fa inona ny dikan'izany Fara? Dia tsy haiko ka. Tsy afenko anao fa na za koa aza neny nanao ohatranao zany koa talohan'ny andehanantsika taty. Zany ve? Saingy tsy niteny taminao fa nataoko ohatran'ny nofo rehetra ihany. Aleo anontaninan raha mahery zany raha pitsoka. Foazonareo mivady fa nomboka anao ny fompontsika elo tompoko. Fara mifoazy ianao. Miandry anareo atao ambadika ato io Fa misy inona? Mifoaza hony fa no fombafompontsika dia sady anontany hevitra ilay no fialina iny. Andao ary. Zay ao ary tonga dia mipetra eo ambonin'io vato eo anao rado Ifara miroboa amin'io rano io dia mipetra ao. Zay dia akipio ny masonareo Re razako. Ino ny ty hitako ty? Inona tokoa reto? To reo ankizy tao anatin'ny nofiko. Reo le zazakely manalokaloka anareo foana ka izao ny teniko. Tandremy dia tandremy mandray zavatra homendry zareo anareo raha toa ka misy fiverenan'ny fanofisinareo azy ireo Ninninona tolony dia tsy azonareo raisina na hanina na sotroina. Azonareo ve zany Eny tompoko. Manaraka an'izany ty misy rojo anao Fara. Iambozony ty dia efa dio ny manala azy eny aminao na andro na alina na iza misy anao. Aza sarahana aminao mihitsy Fara dia ty misy fanafody sotorado ary tsarovy fianareo ny olona farany tsaboko ka mitandrema tsara nareo Zay veloma mandrakizay. Finona koa ty tadio be ty rado sady jerena tsy ritra le rano. Eny tokoa. Dia jereo koa fa tsy teo tampoka le trano fa niova fasana olo bitiko. Andao radio aleto ka andao ody fa mampatahotra izy zany. Andao mariny Fangatsy ny asy ianao io mbola ato foana efa miroa sasany ange zao Eny koa zay mety efa ho avy akanao eto. Miomanaka sa ve marary? Mipetra kely any indri fa misy zavatra ho lasaiko indri Mihaino ary Zaokia efa 3 andro zay no nanofo zazakely foana. Zazakely ahoana koa? Ankizy vavikely mahafatifaty roa sady faly ery ary miantso hoe neny. Zany dia ahoana ozy izy ianao ka? Ao fa ho tantaraiko fa izaki no anarandry ary mahafatifaty kely nareo. Mendrika ny anarako dia izy indray mefa kampan'izay ary ny vonoany tatanay nefa mbola tao amboaka. Mendrika sy mefa ve reto? Endry neny ndreto izay zanakao vavy tsy te saraka aminao zay nefa tsy tiany data dia ny vonoany. Tiako daholo nareo. Eto fieniko ny zanako neny. Ndry ahoana mitomany nareo? Misaotra anao zay ry neny amin'ny fitiavanao anay Ilay mahita amin'ny fijaliana isan'andro mandinika ny nataony rado anao. Efa lasa zany zareo ao mangina fa efa eto neny. Mitsiry neny aina solony ainy. Tsy maintsy mamaly faty zay roa. Tsy maintsy vitanay io. Ka rery zanako. Andriamanitra rery aminy tompony valifaty. Izy no mamaly azy fa tsy nareo. Mitsiry neny mafy taminay no nataony dia hamonjy azy zay mandra-piaony neny.
miverenareo aza makany dia izay ny nofoko rozoly lasa ihany ny saiko. Raha za manokana aloha dia misy zavatra tiany izany nofinao izany lazaina fa tsy tongatonga ho azy amin'izao fotsiny. Ay ato zoly azafato fa nataoko hoe vola rery ny atoko tonga akazy ahy io. Tsy misy tsinakea ndrivy olo-kafa fa tsy tompotrano zay kiryzoly fa lasa zay mandra-piona ry zoly ndao ary mazotoanareo mba lalina koa izany nofin'ny volo izany ko tena mampieritreritra. dia izany akiry haingo ny zava-misy eo aminay sy vity. Zay angela efa nilazaiko andrifandriny sy naharaka dia inona kinona valindry azy? Tsy misy, mbola hotonihako lalina ho ataminy momba an'izany. Fa ahoana aloha ny fahazondrian'izany hoe tena tia avy sa hoe raha ny amiko aloha dia tena tia andry izy jereo angireny nataony andry ireny ny olona angeky rehefa tena tia dia mahavita zavatra miteny ndry fa ino ny tia mampisento anefa manahaky aho hoe sao dia tsy fitiavana matotra fa te hilala ho afotsiny izy sady zany ake ka tsy afaka niteraka marina aloha ny teninao fa raha tena tia andriky izy tsy mahita ny fahalemeny izany fa ny fondry mity azo ny jereny ary tia tamin'ity ary iziko zay kifa ody dia rapitso tantara ho amiko izay resaka reo eo zay fa lasa eny azy fa ho aizy aingo mikoropaka be ohatran'iny ty iaingona iny ianao ve vahiny aminy fombany io ka efa ody angah ianao koa efa ody mihitsy ka tsy aleo ve ateriko sa ndao alohany amin'le resto nandehanantsika farany teo iny dia ateriko indray rehefa avy eo tsy maninona ka mahazo tomana ry vola ianao koa toraka izany fety tena mahatsiaro sambatsambaty izany rehefa mahitanao miramiranao zonga ry vola tolozanao me fotsiny ka sa ve mba oatra koa ianao ka tsy fantatro aza manao an'izany moa ry vola dia ahoana amin'izay tokoa aloha le resako taminao iny hitanao avaliko azy saloha ty azy ihany fa misy zavatra manakana sao dia sanatria mitaka izy kanefa moa ve ireo zavatra nataony atsy efa nanambara hoe tia izy mba misy marina ihany loha teniny haingo lasa mborona benga ianao izany sa tsy mety aminao azoko tsara ny tianao lasaina amiko na dia hoe tsy lasainao mivantana azy tianao koa ry fity nefa ampiany valy tianao fa aza sina nefa ry vola efa fantatro koa ny tianao lasaina tsy hamitaka na nadalanao fantatro ny fahorinao ary vonany apakatranao vadoka raha sitako izany vola teny lehilahy aka tsy maintsy tanterahako ny asambatra anao mitanjoko ry vola sitrako dia sitrako izany fa izany tsy afaka miteraka tsony eny sao mety hiteraka olana eo amintsika ny aoriana any fantatro tsara izany fa afaka mananganjanaka ketsika mafy noho nefa nenanao nefa nenako ry vola eny ary faly ve fity tena fianao faliana tanteraka ny foko ry vola etsoroako izany malalako izany
toka ihany alahy, zany afaliako marina. Ny andrato moa dia tsy lazaina intsony. Efa vaky resaka mihitsy azy izy amin'ny anaran-jaza. Raha lahy dia izao no anarany, raha vavikely dia izao. Fa mahay kosa aloha ilay raha mahery, tsy lainga mihitsy ny resaka rato. Na andaitra ihany ty rotsy ty, tsy nanalokaloka intsony raha fatana Lolon-Jazakambana. Ary tena volamena mihitsy izy ty moa amin'ilay tena lafo vidy. Iza moa mahalala fa fiarovana hoana izy ty. Kialamirana ary saika hividy azy fa tsy mimeko. Iza ny tadiaviny idiran-doza eo. Oay, mpanendaka! Fonjeo rehefa mpanendaka iny e! Sakany! Lasany ihany ny rojo! Fonjeo e! Maty e! Fataiza foana ianao ry fara. Ny andro efa atoandro be. Raha tsy tonga aloha dia tsy nisy nanampy mihitsy bao nanao raharaha tato. Fa maninona koa ty ianao e? Losa ngery rato fa nisy nanendaka teny an-dalana ody iny dia lasany ihany le rojo sy fiaro e. Fa iny ty loza lazainao ry fara, mba hafantatra moa fa ny fiainantsika dia miankina amin'iny. Tena vehivavy midonahana am-poana mihitsy tony. Dia aiza indray no ahita takan'iny raha mahery azy iny efa tsy hitatsony. Iza moa nanapo e. Na dia izany azy e. Tokony malina foana ianao rehefa mitondra zava-tsara bidy ohatran'ireny. Ka inona no azo atao? Ka inona moa izany fa tsy misiko. Dia ahoana moa raha miverina indray ireny lolo ireny? Ataoko fa efa tsy miverina intsony ireny e. Ary efa miandriandro koa ny ahy e. Enganeko. Fa efa vonona izany ianao io? Efa tsy ny ela ka. Mety miaraka mihitsy angamba fidy sy vola ireny ka fidiko moa hatramin'izay dia manontany momba ny vola foana. Ary ohatran'ny hoe mieritreritra azy isan'andro izany iziko. Milaza ho tsy mahita torona izy mieritreritra anjandroko. Mahateny mihitsy aza moa izy hoe malemy fanahy ho ny vola. Fa andokafana re izao. Ndre, fiza kosa no mijanona an'izany. Ve voly? Ie, somary tarakely efa nandamina asa tao sy nanomana ny amin'ny herinandro. Enao sy fidy hoe. Soloko. Inona kosa no hidira ny fidy amin'izany? Iza moa keny mahalala fa mety miaraka nareo. Valio aky hoe miaraka venareo sy fidy Tsy miteny. Manaiky matoa tsy miteny. Eny aky miaraka izay. Efa elaela ihany. Ay ve. Dia maninona zao izany na fenipenina ka. Tsara izany ny fandeferan-trany. Dia roviana ny raharaha. Io indray zolo sy niany ihany. Savy mianiany. Mbola miandro ny fahavitany sy tazoko aky efa tsy ho ela. Izay aloha fa atoroko io aka. Fa amin'ny herinandro tsy mody ny hariva fa kary tany amin'ny hopitaly. Aza atao anaty kapoaka rehefa hariva tafandrimandry ndre. Fa nga efa manao garda sady nefa voaviana ny garda farany. Eny aky tsy ampony ny garda ao. Dia voanjo anampy an'trareo azy izany. Any ihany ny sakafo rehefa hariva. Aiza kosa aky dia hijerena ohatr' izao foana fidy Mino fa tsy maintsy entina any amin'ny resto foana ianao isaky ny hariva. Tafandrimandry koa ndre. Tafandrimandry aky Aiza ny atsarana akanjo e. Tena tsara. Angamba mendrika ny katita kely reto. Ito zao satrobany. Dia reto le salakany. Efa voniny koa ny berso sy ny kilalaony.
Hotretrika ireny zanako marina. Botifotsy sy ny termosy efa fonina avokoa. Tena nanahirana aloha no nanangonana andreo e. Rado, tonga ianao? Reto aloha ny goty anao. Ay, misaotra. Oe, tena tiako be. Misaotra ky malala. Atserovako ny vola koa zao fotoana izao a. Rehefa le manome goty azy iny a, totra nitako ery le endriny miramirana. Asa rera mba hananahoana izy izay e. Mifona aminao ary vola. Rado, inona malasa sainanao? Tsy misy ka. Fa mba tokony anontany hopitaly iterahanao amin'izay ho atsika. Ohatra hoe niresaka vola, izany mba tokony ho fantatra e. Ny ofansambo raha ny vidim-panafody, ny fitaovana ilaina sy ny sisy. Tena mety izany. Na dia raha pitso ihany aza dia efa tokony ho fantarina izango. Sady atsoko koa mirana ho namanao anto mandra-piverenako so mety zaza tampoka rery ato ndraiky. Mety izany. Veranga voatafody. Tsy navela ny sefy mihitsy raha tsy vita le asa tao. Tsy azo avela raha-pitso fa ilaina maika. Mamelako fotsiny. Tonga eto amin'ny hopitaly any aty marina. Nanontany angy izy olony amin'ny fiarahana izy fity. Efa azoazo ny an-tsaina ihany. Zany ve? Tsy fantatra ao anga fa mpinamana be ange zolo sy fidy. Tsy fantatra zay resaka ry zareo tany. Zay kosa aloha e. Fa nahazo akiza nahazo azy a. Tsy arakaraky nanapoizana azy. Zany akiny atao hoe tena tia. Tsy mijery an'izay fahalemenao zany. Andre, fa variany resaka teto tsika roa marina. Adino oatra amin'ny sakafo. Eny marina. Aleo tenenina aloha ry aina mba ho eto aloha e. Tonga dia tratrako andry fa mbola andamy mandreto taratasy reto Masitondry. Misaotra kia. Dia aza ela ary ndry Salama dokotera. Salama ramose. Rasazy ka. Inona moa zany no azoko anampiana anao? Mba notany anao hoe aizaka ny tompona andraikitra amin'ny fiterahana ato. Zany hoe mba misy zavatra tiako fantarina mba ahafahanay miomana tsara aloha e. Afaka manampy avy aloha ianao. Fa tsy rato ve ty e. Sa ve olona mitovy? Lasa ny ofa be. Tsotra ny reny tamina nyrony vola tamin'iny. Jereo nge ty izy raha tsy mahikely no sady ohatry ny olona misy olana izany. Ho atoroko anao ary ny tompona andraikitra momba an'izay e. Hitanao? Ao amin'ny tsy birao itsy zao no misy an'ilay olona tetavinao. Misaotra betsaka rasazy. Isako zany. Sa misy hoteraka. Mansoa. Salama rasazy. Salama ramose. Ianao ve nifakakevitra momba amin'ny fiterahana azafady tompoko? Tsy ato aloha ny tena tompona andraikitra fa zany no misolo azy eto mandra-piveriny. Misy anampiananao ve ramose? Fa tsy rato ve io e? Ie, fantatrao nga? Tena tsy tadidinao tsony ve irado? Oay, toy vola. Tena ianao ve ry vola? Za ty ka. Le nataonao tsinitsinina. Le narinao fa nitondra voka tsy nirinao. Nampilolohavinao ny mangety mandra-pahafatiny. Ankehitriny dia nateraka ny sitraponao sy fara. Afaka ny zanako. Ary tsy afaka hiteraka tsony koa. Zany ve ry vola? Aza manadiny ny tantara ianao rado Tena nampitondra ny tsy zakanao ary vola. Ankehitriny manenina ny nataoko anao. Mamela ary ry vola. Tena mangidy amiko ny nataonao rado. Mafy. Tena mafy amiko. Ny valifaty tsara indrindra ataoko aminao dia ny mamela eloka. Mamela anao ary rado. Misaotra ry vola.
efa tsy anjarantsony amintsika. Efa samy manana ny fiainany avy sika ka aoka nga tsy fanelingelina. Efa sambatra eo anilan'ilay tiako sy tia dia dokotera Fidy izany. Nareo sy Fidy miaraka ve nareo? Ie, dokotera Tiana izy. Izy no nanampy ary izy koa no nanarina ny fiainako ny sombanao. Angamba mety ho totony nataoko anao zao ry vola fa tena tojolana goavana amin'izao. Tsy andao anao afaka manampy anao ihany fa ahoana inona ny olanao? Dia zany ny olako ry vola. Tsy hitako intsony ny atao. Ifara koa efa miandry andro sady matahotra hoe so sanatrim-bola iverina ihany reny lolo reny. Aleo tsy lasaina fa zako neka nanao fiazany Lolon-Jazakambana izany. So dia vao maika mampitompo ny ati-tsainy aho. Mila fanampiana avy aminao ary vola. Mazotoa mivavaka ry rado aza mora kivy. Sady ataoko ity fa efa nikarakaranareo izany ranga izany. Sady efa be voka koa fara. Tsy hitako intsony izay atao matahotra. Ahoy, fa inona kiny mahatamana anareo ato? Azafady, ay mbola misy olona ato? Tsy misy tsiny rasazy. Efa andeha zao. Zay ry vola, velominareo dia misaotra amin'ny fanampiany. Tena ela nareo ny tato. Sa ve ny fakamanina? Mampalahelo ahy izy akia. Ao fa ho tantaraiko ny nanjo azy. Toa tia mitezaka be aty sady mafana be ny andro. Fa lalana lavitra be izay vitako izay nefa tsy misy tanàna na iray azy. Nohona zany ny vizana be. Toa misy tranany ry tazako ry izany. Aleo atolona. Odio, aiza ny olona? Mba mila vonjy re. Misy zazakely tsara tara eny fa tsy miteny tsy mivolan'ireo. Zandray ny jereny tsara. Mba afaka hanome sakafo na rano avy ianareo? Miangavy re tompoko. Lasa izy. Angambaka sakafo. Eny izy ka efa mitondra rano. Misaotra. Zay vao azoko ny haiko. Misaotra indrindra tompoko. Hita valifaty. Valifaty? Valifaty iny izany teneninareo izany? Endry fara. Izay indrindra ireo Lolon-Jazakambana nanaraka anareo hatrany Ambatoato. Ary teny seho taminareo tamin'ny nofinareo reny izay. Takany nanaovanareo andrenay. Ary namononareo anay ihany koa dia matatesa. Tena tsy mazava ampy fa aza vao tsara. Mbola tsy namono olona izany izay ary iza koa izany reninareo izany? Sanako voly izay. Nareo nanapozina andreninay ary mbola enao io mihitsy ny nanan-kevitra sy naniry andrato ampisotra alefa nafody mahery vaika amin'ny nonanay roa. Ka jinjao ny rivotra nafafinareo Tsy navelanareo raha tsy maty izay. Sady nareo na tonga andrenina hitondra faisana. Saingy indry tonga ny fotoana izay anatanterahanay amin'ny valifatinay. Marina ve izany? Fona re tompoko fa tsy hamerina tsony ahy. Tara loatra ny fonanareo. Zako nataonao. Ary aza manantena ny azazeo. Ny rano nampisotroanareo andreninay tamin'ny nanafahanareo anay mena ianareo sotroanareo iny. Atao veloma ny tany.
tsy marina zany na marina zany ka anjaranao ny androany fa ny andrato kosa mbola manaraka avy eo indray. Andriamanitra, fa misy inona fara na nofia fa nomen'le Jazakambana rano ony ohatra nanomezana ho an'ny vola rano nisy fanafodina nalany zaza iny dia hoy izy ireo hoe aza manantena ny azo zaza ontsika matahotra rado dia sanatrive. milamina aloha ianao ry fara dia tonio tsara ny foa lazao amiko miadana amin'izay izay tianao lazay. Tonga hono ny fotoana natanterahany zareo mivalifatiny amiko ary ny anao koa ny tsy ho ela. Niforetra zany akay rado marara ny kiboko maty rado teny voateraka ndre anao zany aleo tsika ho any amin'ny hopitaly Andriamanitra oay fa manenina kindry restory teo dia nanofy an'le zaza. Lolon-jaza ohatran'le tamin'le indray mandeha iny ve? Eny kia fa tena hafa mihitsy. Hoe ahoana ki? Hoe efa vita hono ny valifatiny, efa kely sisa dia ho tapitra ny andro ny rato sy fara, efa nomen'izy ireo rano misy fanafody ho ny fara mitovy tamin'ilay nomeny rato oay aki tena mampiorokoditra tokoa izy zany. Dia tsy namelandry zareo zany raha tsy tonga tamin'izany. Dia mbola nampiany hoe vita ny anjara ny fara fa ny rato kosa manaraka avy eo. Ory vola misy dikany izany rehetra izany. Dia tena misy tokoa ve sa lolo ireo Dia tsy fantatra kia fa misy ina koa izany ki. Misy vonjy aina aloha any fandao jerena aloha anganareo fa misy vehivavy maratra ao sady misy jaza zay ny indri. Iza koa zany? Accidenté izy tsy fantatra fa maratra ny tarehany sady misy lehilahy ray hafa koa miaraka amin'eo maratra be any to zany ve? Ka mandehanany amin'ny bloc nareo fa zaho any amin'ny urgence aloha eny ary andoky ry aingo kia. Efa tonga daholo ireo dokotera. Ao ary mba ho jerena kely hoe izy izany. Oe toy fara andraso hoe toy efa tsy misy aina tsony. Marina ve aki izany? Eny kia efa tsy avitra tsony ty mampalahelo ary amin'izay koa mbola tsy azo ny zanany. Atao hoana kia? Izay angamba no anjarany. Fa andao aloha tsika ho any amin'ny urgence hoe mba hijeran'izay olona miaraka aminy. Tena marina tokoa izany. Andao hijerena. Mety ho ny chauffeur ny taxi nandehanany taty angamba ary rady moa izany mba aiza sa ve nanaraka avy any afara. Dia iza moa izany olona izany? Fa iza koa ary fidy ry amin'ny sisiny ry izy andao atonony eny aloha. io le olona vola irato. Andriamanitra rato fa inona nazo anao teny an-dalana? Aza mbola ampitenenina aloha fa tena reraka be sady betsaka loatra ny raha very taminy. Tsy dokotera, efa kely sisa ny fotoana hivelomako ho tonga eto ireo lolon-jazaka. Rato aza miteny ianao sao dia reraka be hoe ary lolon-jaza iza koa zany vola mbola olona zaika anao re zany fa avelao izy hitiny. Tamin'izay nakatio dia nahita lolon-jaza roa nanapaka ny arabe ny ray dia ny ray nanatsantoka tsy ny fitaratry ny fiarany no sady ny teny hoe anjaranareo zao. Laza ny mbola hiveriny izy aka rehefa avy naka ny fara fona amina ho ary vola izy napirisika nalany zanatsika
ny syny mekonao no nisy fanafody sady mbola iny rano iny ihany ko no menimendrika amin'ny fara ho anjara valivatiny. Oay, fa Lolon-Jaza tonga ny fotoana efa maty ny vatinao le retsy fantia matinao io fa midelira be sady mikofokofoka be. Velao ahy velao aza lefa ty amiko re sabatra iny tsy maty ahy maty. oay, tena midelira be izy zany. Sa ve oay, tena misy raha mifiritika be avy any amin'ny fony marina. Tena maty rato. Ono ny saina vola fa efa tsisy tsony io tsisy tsony io. Tsia rato okizay vola fa tena ona loatra re. Rato okizay vola mitony ianao mitony. Mba lalina koa zany fiainany izany. Tena hafahafa tokoa aloha ireo nofo ireo fa ny mahagaga dia nahoana no nitofy ny nofonay telo. Tena misy tery tokoa aloha zany. Fa ny tena mahagaga koa dia sady tsy mampino ahy mihitsy zany. Dia le rano menimendrika ny farany nahafaty azy. Avela ho andrem-pehitanana izy roa. Tena marina zany. Ary efa vita ihany koa ny valifatin'ny Jazakambana fa no avy izao mitodiantsika. Fa inona ny tianao ambara ary vola? Misy vaovao tsara tokony ambarako anareo ne. Efa manomana ny rarahanay izay sy fidy. Afaka roa volana eo ny raraha. Efa ela ny nanomananay azy fa mba tianay raha atao surprise aminareo fotsiny le izy. Zany marina ve? Dia ataontsika makotrokotroka tokoa moa zany ko. Dia inona moa zany fa dia tena hanao fety be mihitsy tsika. Efa tsy androko ary zany ko. Ny rariana dia mba ho tonga soa ny andro malaza. Dia marina tokantrano dia rafity vavy. Ataonay zato lahy zato vavy ary io ko. Tena ohatran'nainga kireny rehetrarehetra. Dia arabainy ry dia mareta amin'ny fanambadiana. Dia tandremo sao dia tsondrominao ny rano any vola ry fidy. Io indray hainga. Misaotra anareo tena mahatsiaro sambatra kifa vita azy mariazintsika. Na za koa aza ry fidy. Mino aho fanomen'Andriamanitra ahy ianao. Hitako fa tena tia marina ianao. Na dia teo azy ireo nahazo ahy dia nanampy ahy teny foana ianao. Misaotra fidy nanavitra ahy ianao. Rehefa tena tiry vola dia tsy mahita ny kilema fa ny fomba fankatiany zava-dehibe ary afaka mitaiza azy tsika. Makany amin'ireny masera-pitaiza Jazakambana ireny tsika na dia rapitsany azy. Tsy maninona izany sady mba te hitaiza koa ne ahy Fidy, fa inona mampitomany anao? Mahatsiaro ny mariaziko sy rojo vadiko taloha. Tany toliary ny vadinay. Dokotera koa izy. Teraka vavy kely izay ary rehefa feno herinandro dia maty le zaza. Maty ny aretina. Nikikisan'ny areti-po koa rojo ary izany no nitarika ny fahafatesany 3 volana tao iny izay. Mampalahelo izany. Namono zanako ary mbola namoy vadiko ary saika namoy fo mihitsy. Nefa feno fahasambarana ny foko fa nomen'ilay avo vady endry tianao zany ry vola. Za koa ry Fidy namoy zanaka
ary namoy olo tianako nikivy tanteraka nefa tretrika fanomendray vady endry tenao izany. renareo teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Lolon-Jazakambana, nosoratany Todisoa Jean-Yves na Yves Junior, novelomin'ny Rakoto, Faly, Sinaizy, Anjarliva, Vantsoa, Onymiajanirina ary ny Ravo. Nandray fiosinana totosa, tovorazana mamonjy sy olosoa.